Iarivo soiombonan'ny malagasy fandarana manokana izarana aminao ny vaovao ny kominina n'Antananarivo renivohitra arahinao eto amin'ny MBS TV ao aorian'ny vaovao amin'ny valoralina. Iarivo soiombonan'ny malagasy. Arabaky teny ny hoe adon'ny fiainana raha ny ity andotam-penaka voalohany no resahana. Tsy maintsy mitady vola ny olona mba hahafahana mivelona. Ao ny manao varotra madinika, ao ny manasa lamba, ao ny mikarama matsaka rano, eo ihany koa ny mibata entana. Tsy mifidy asa ny olona ety andotam-penaka voalohany, ny tsy fampihinasa koa anefa etsen-daniny dia mbola iainan'ny mponina. Tsy maintsy mandeha amin'ny lalakely ny eny andotam-penaka ao anatin'ny fiainana andavanandro ary isan'andro mihitsy izay fandehanana amin'ny lalakely izay. Zava-dehibe ho an'ny mponina ety andotam-penaka voalohany ny nahavitana ho pavé ny lalakely 20 metatra satria efa mahava olana lehibe izany eo amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro. Ity lalakely ity izay mivoaka hatrany Antamimena be. Avy hatrany dia noraisin'ny komuna Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana ny andraikitra rehefa nahare ny antsoantson'ny mponina ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Tsy nisy ny andrasoandraso fa avy hatrany dia alefa ny teknisianina mba hijery akaiky izany fanamboarana ny lalakely izany ary rehefa vita izay pitsopitsony rehetra dia niditra tamin'ny fanamboarana. Tafiditra ao anatin'ny faritra Iva eto an-drenivohitra andotam-penaka voalohany. Sahirana rehefa fahavaratra noho ny fiakaran-drano izay miteraka tsy fahasalamana indrindra ho an'ny olona marefo toy ny zokiolona sy ny ankizy madinika. Za zany tamin'ny 2015 mipetraka tamin'ny Tsanoazy mihitsy dia mirobotra any izay amin'ny lalana. Dia za manana zanaka kely anankiroa mianatra amin'ny EPP dia babeny ireo ankizy ireo rehefa andeha hianatra. Za lehibe miasa any amin'ny cité dia manao dépôt mihitsy dia tonga any amin'ny arabe manala le dépôt zay vao miakanjo le akanjo entina mivoaka. Dia maso anankiray ngeza be sady tena nahavitana an'izao ihany koa dia teo zareo teo anivon'ny komina izay eo amin'ny délégué eo amin'ny boriboritany voalohany izay nitarainana satria izy moa miandraikitra vatana amin'ilay foto-drafitrasa dia nitarainana ohatra misy tsanga ohatran'izao eny aminay mety izy noho ny lalakely tsisy taraina tamin'izay dia nijery fotony tetizy dia tonga izy dia nandray fanapa-kevitra avy hatrany hoe eny ary fa ho ampianay nareo dia misaotra betsaka ny ray aman-drenitsika be ny tanàna ihany koa izay naniraka an'ireo délégué nampanao an'izao lalan'izao satria raha tsy baiko avy ihany moa azony zareo atao ahoana ny anatanteraka fa dia isaorana ny ray aman-drenitsika be ny tanàna nampaniraka nampanao an'izao lalakely izao fa tena nijery anay akaiky tokoa izy. Ekena fa apahany ihany ny olana voava tamin'ny fahavitany ny lalakely tamin'ny alalan'ny pavé saingy zava-dehibe zany ho an'ny mponina andotam-penaka voalohany. Vita ny lalakely ety an-toerana amin'izao fotoana izao izay miteraka fandrosoana ihany koa fiovany ny toe-tsaina hahay voatra sy andray andraikitra ka ao anatin'izany ny fikotsakozana zava-bita toy izao satria soiombonan'ny rehetra ny foto-drafitrasa toy itony. Ny tombotro azonay zany dia tsy manainga zipo tsony zahay, tsy menjera tsony zay rehefa matsaka aty amin'ny paompy satria ty tena mirobodrano be zay makaty amin'ny paompy dia sady madio ny rano alainay ty satria tambola tsy vity ty na ny rano alainay amin'ny paompy arany voan'ny frity-potaka sy rano maloto ihany dia compte misotro rano maloto ihany zay ny ankizy kely afaka mandeha tsara. Moa koa le lalana efa vita pavé tsara mihitsy le pavé fa tsy le tototra tany reny fotsiny satria le sy pavé mihitsy. Amin'ny fihetseponay zany dia faly tokoa zahay satria afaka tamin'ny fijaliana tamin'ny lalakely na ny ankizy ary zany mandeha mianatra dia mba miakandro tsara zany zao tsy voampiritika rano maloto tsony ka dia misaotra ny lalao Ravalomanana be an-tanàna Antananarivo zany zahay fa dia tena afaka tokoa ny fijalianay dia misaotra betsaka azy era-po era-tsainy zahay. Ny fanentanana mponina zany aty aminay amin'ny faritra Iva dia mba mangataka amin'izy ireo mba ho kolokoloina ny lalana ho hajaina tsara ny lalana izay zava-bita zany dia mba ho kajiana tsara.
dia misaotra betsaka ny ben'ny tanàna commune Antananarivo izany tsy izany fa i Lalora Valomanana satria ny vitany tsara ny lalana anay tsy mirobotra amintsony izay. Iarivo soiombonan'ny malagasy fandarana manokana izarana aminao ny vaovao ny commune Antananarivo renivohitra arahinao eto amin'ny MBS TV ao aorian'ny vaovao amin'ny valoralina. Iarivo soiombonan'ny malagasy.